Vanessa Manonga moa dia talanjona ka nilaza tao anatin'ny pejiny ary nangataka ny fandinihana manokana fa tena tsy rariny izao zavamisy izao. Hay nogadrena 5 taona ilay ankizy niorakoraky ny helikoptera ny lalatina tamin'iny hoy Vanessa Manonga mba dinihy manokana izay fa tena tsy rariny hoy izy. Nanamafy sy nanamarina io fanambarana izay nambarany Vanessa Manonga io moa i Fernacelo ilay voanivoaka ny fonjany Andro Omaly. Toy izao moa ny fanamarihana sy ny teny izay nolazainy Fernacelo tao anatin'ny pejiny. Tena marina io zavatra io fa niresaka tamin'ny tao Antanimora hoy Fernacelo ary avy any Alarobia Vatosola ilay tanora migadra ao Antanimora. Fantatra ankehitriny fa efa misy ireo gadra politika izay navoaka fa ny olona kosa dia mbola mitakiny hoe avoda olona gadra politika rehetra fa mbola maro nitavela any. Avoa ary azasina fanavahana maro ihany koa ireo olona ny gadra tsy amin'ny rariny koa dia mangataka ny hamoahana izy reny. Nambarany Fernacelo ihany koa faramatoa lalatina Rakotondrazafy ny tena niketrika ny fanagadrana azy sy ny ministra Vola Miranty Maradona ary General Bomba ihany koa. Mialohany hidirantsika amin'ny filazana ny zavamisy manaraka moa dia entaniko kely ianareo mba hijery sy haino any ity horonan-tsary ity izay misy ny fanehoan-kevitry ny filoham-pirenena teo aloha izay efa nodimandrika lasa-korazana. Ka hoy zay hoe ao foana ny vahiny mibaiko atsika amin'izao fotoan'izao mbola ny Quai d'Orsay mibaiko atsika tsy mety. Vous vous rendez compte, 53 ans après l'indépendance, Paris est déçu de la candidature de Ratsiak, qui a déjà fait 2 mandats. Lapsus psychanalytique, ça, lapsus calami. Mbola pariani, mbola mbaiko, de tonga ny Sadek, de manara-dreny rano, kofehy manara-panjahitra. De tonga ny Union africaine de ohatran'ny boloky manara-dreny rano, kofehy manara-panjahitra. Koa zay hoe ok zay, tsy lasa kosa e. Zay mahita vahaolana ho an'ity krizy ity raha avela nareo amahany olana izay malagasy. Ny rahantsika nahita sy ny rahantsika naheno moa fa dia naneho ny heviny ny filoham-pirenena Frantsay Andriamatoa Emmanuel Macron ary toy izao ny fanehoan-kevitra izay nambarany hajaho ny ordre constitutionnel hoy ny fanehoan-kevitry ny filoha Frantsay Andriamatoa Emmanuel Macron. Anisan'ny dradradrainy filoham-pirenena Andry Rajoelina foana moa ny hoe rehefa miala izy dia hiditra anaty krizy ny firenena malagasy koa dia mila mandinika tsara ry vahoaka malagasy hoy izy fa tsy zaka ny firenena Madagasikara izany miditra anaty krizy lalina izany. Betsaka moa ny zavatra izay nolazainy Andry Omaly fa ankamaroany ireo olona mpaneho hevitra moa dia efa tsy te hiheno intsony ity filoham-pirenena ity satria efa betsaka izay lainga no lalovana teto izay ary efa betsaka ihany koa ny lainga izay nofahanana tamin'ny vahoaka malagasy hoy ankamaroany ireo olona izay mpaneho hevitra. Nanambara ny filoha Andry Rajoelina ny Omaly fa nisy ny fikasana hifofony ainy ka izany no antony tsy mahita antanindrazana azy fa nifindra amin'ny toerana azo antoka kokoa. Nambarany koa fa nisy fikasana fanonganam-panjakana tamin'ny zoma 10 Oktobra teo ary tao anatin'izany nitetika haka ny lapany Ambohitsirohitra. Nilaza hanohony asa mafiloha azy izy na tsy eto antanindrazana aza ary hisy ny fahatongavany groupe électrogène na hamenona ny banga izay 500 mégawatt ankehitriny ary hoatra ny 300 mégawatt ny famokarana herinaritra azo ampiasaina eto amin'ny taona ho avy. Miantso ny tanora izy mba tsy hanaiky atao fitaovana politika ary nilaza fa tsy tokony hivona ny lalam-panorenana mba tsy hahatapaka ny famatsiahana sy ny fanampiana avy amin'ny mpiara-miombonantoka any ivelany. Nambarany fa azo atao ny fanehoan-kevitra eny amin'ny kianjany 13 Mai ary fanana ny couvre-feu hoy ny fanambarana hatrany izay nambarany. Adinony anefa tamin'izany fotoana izany anisan'ny tena ny dradradrainy hoe isika dia tsy mila mindrana vola any ivelany fa tany manan-karena i Madagasikara hoy izy tamin'izany fotoana izany raha nangetahetana haka fahefana. Ankehitriny indray izy no milaza fa matahotra ny hahatapaka ny famatsiam-bola. Eto dia manamarika fa tsy mitana ny teny nomeny i Andriamatoa filoha Andry Rajoelina hoy ireo olona sasany. Anisan'ny tena nanaitra olona sy nahasorena olona ihany koa tamin'ny Omaly tao anatin'ny fanambarana izay nolazainy filoha Andry Rajoelina ny hoe betsaka lavitra noho ny mpanao fitakina ny olona mitady filaminana ary natao fitaovana fotsiny ny tanora mpanao fihetsiketsehana. Miantso fifampiresahana izy ary izay no anisan'ny antony nanokafany 13 Mai ary tsy vahaolana ny fifamonoana mamela ireo
teo zay mikasa ifofony ainy izy ary tsy mitsoka fotsiny fa manao mission mitady vaolana ho an'ny firenena. Lava tsy hary ho voatantara eto moa ny zavatra izay nambarany fa raha fintinina ireo rehetra izay nolazainy dia ny hoe tsy hiala izy fa mbola izy ny filoham-pirenena. Araka izany moa dia any amin'ny solombavambahoaka izay hanao empêchement araka izany ny mason'ny Madagasikara. Etsy ankilany ny ZNZ Madagasikara sy ny ZNZ Ankatso sy ireo rehetra izay manao fihetsiketsiana sy fitolomana moa dia mitaky foana ny fialan'ny filoha Andry Rajoelina ary leo fampanantenana pôkaty. Zavatra tsapa ihany koa dia leo diversion sy fandemensahina ny vahoaka malagasy izay anisan'ny tena nanjaka tamin'ny fitondrany Andry Rajoelina.